dia faly miarabantsika izay manaraka ity serasera 3 minitra ity indray. Androany dia resaka fanatanjahantena nataontsika mikasika indrindra momba ny boxe chinoise. Araka ny efa enokentsika ihany dia nahazo tompon-daka eran-tany ny malagasy anankiray teo amin'ity sehatra ny boxe chinoise ity. Resaka tamina zahay maharitraritra ny resaka ny fanaovanay kanefa ny sombiny ihany no hitantsika eto amin'ity 3 minitra ity fa ny ambiny dia ho hitantsika ao amin'ny sapany vaovao amin'ny serasera ao amin'ny vaovao teboka org dia tolotra nareo avy hatrany ary izany. Dia faly mandray any Andriamatory Andriamalaza Jean Christian tsika eto Roma izay avy nanatrika ny fifanitsanana eran-tany tamin'ny boxe chinoise. Izy zany amin'izao fotoana izao no tompon-daka eran-tany amin'ny boxe chinoise ary efa fanompitony izy no miaina izao voninahitra ny fandresena izao. Dia anotanisika vetivety izy mikasika ny dingana rehetrarehetra izay nataony mandra-pahatonga an'izao toerana izao. Saotra tompoko dia saotra betsaka anareo ny mankafy sy mankasitraka raharosoa dia manome fifaliana amin'izao fanaranareo zisika amin'ny faran'izao. Dia ny parcours moa zany nanomboka faela zany hoe za moa zany raha tena izy dia lehibe tamina resaka sport de combat ou les arts martiaux. À l'âge de 10 ans zany efa nanomboka nanao sport de combat zany efa nanao arts martiaux. Dia raha fa tonga teo à France moa za à l'âge de 1998 dia j'étais engagé à l'armée française légion étrangère. Dia ny base nataoko voalohany moa zany niala tany Madagasikara dia nanao karaté za, dia avy eo nanao taekwondo, dia avy eo nanao isekan budo, dia avy eo nanao resaka self défense aikido judo. Dia raha fa tao amin'ny miaramila moa za teto France dia tao vao nahita an'le boxe, zany hoe nahita an'le boxe nanomboka nanao boxe français, nanao boxe américain, dia nanao kickboxing. Dia raha fa nikouvrira ny arts martiaux sy le sport de combat nefa nataoko hatramin'izay moa za dia teo tamin'ny année 2000 nahita an'le boxe chinoise. Zany hoe le boxe chinoise moa zany mix arts martial, zany hoe ao ny coup de poing resaka boxe, ao ny coup de pied comme le taekwondo, le karaté, ao ny prise de judo, ao le resaka jujutsu na hoe style de lutte. Dia raha fa teo moa za dia nikouvrira le boxe chinoise mety aminaty satria hoe hitako hoe complet. Dia teo zany nanomboka tamin'ny 2000 teo nanomboka ny travailler tena ny travailler amin'le resaka boxe chinoise. Dia raha fa teo amin'ny 2002 teo dia nisy champion. Zay zany somba ny resadresaka ny fanaovanay tamin'ny tompon-daka eran-tany Andriamalaza Jean Christian. Fa izy manontolo dia azontsika jerena ao amin'ny vaovao.org na koa ao amin'ny YouTube ho anao izay manaraka ny canal YouTube ny serasera 3 minitra. Dia misaotra antsika rehetra naharitra ny aina hatramin'ny farany indray azadina hatrany manindra n'ilay subscribe mba hahafahanao mahazo ny vaovao manaraka. Dia azadina koa manindra ny j'aime raha ohatra ka tianareo ny serasera 3 minitra. Misaotra tompoko dia velomo.